Faly amy eo amintsika rehetra ny tokantrano ana tafaraka indray amin'ny ity anio iteto amin'ny pejy Cornelio manonona ny fiadanan'ny tompo ary koa mirarisoany tsiraray avy isan'isany. Karazana famitinana no ndeha hoarahantsika amin'ny ity anio ity famitinana an'izay fampianarana efa na rahantsika atao ambanimbany tao ihany mahakasika ny amin'ny kristiana sy ny famadihan-drazana. Maro be mantsika ny tsy mahazo tsara n'ilay hevitra tiana ampita ndraindray koa lehilahy tsoratra somary lava dia tsy voavakitsika tsara izy na lay izy mihitsy ny tsy azontsika dia mahatonga n'ilay ady hevitra maro isan-karazana. Eo koa moa izany ny olona zay angataka manokana ny amin'ny hoe raha mety dia atao amin'ny vidéo mba afana mizara azy sy mahazo azy misimisy kokoa dia amin'ity ity dia ho fehezitsika amin'ny alalan'ity horonan-tsara ity iny fampianarana iny mahakasika ny amin'ny hoe ny kristiana sy ny famadihan-drazana. Fanontaniana izay manitikitika antsika ao anatin'izany rehetrarehetra zany azon'ny kristiana atao ve ny famadihan-drazana. Ka ety am-piandohana dia tsara ho fantaritsika ihany ny dikan'izany atao hoe famadihana izany tsy afakitsika avy hatrany andeha hijery an'izay zavatra ambaran'ny tenin'Andriamanitra na koa ampifandray an'izany amin'izay zavatra voasoratra ao anaty baiboly raha tsy azontsika tsara aloha hoe inona zany famadihana izay isan'ny fombantsika malagasy hatramin'izay ka hatramin'izao dia mbola be ny manao azy ity zavatra holazaiko amintsika rehetra ity izay famitinana ny amin'izany atao hoe famadihan zany dia tahirikevitra nalaiko tao amin'ny bibliothèque numérique bara DSI bara main bara V18.0 tataka izao ny famezana an'izay zavatra nambarany mpanoratra zany dia olona mpandinika manokana ny amin'ny fomba malagasy sy ny ribaka tataka izao zany izay zavatra nosoratany mahakasika an'izany hoe famadihana izany. Famadihana ozy izy raha raisitsika ny dikany ara-baky teny famadihana dia ohatra hoe mamaky boky dia mamadika pejy zany dia antsoina hoe famadihana. Ohatra koa hoe manalamba dia maina ny lafitsarany dia avadio amin'ny lafiratsiny fa mba amin'izay koa maina ny ao dia famadihana no iantsona an'izany. Misy olona natokisana ohatra dia tateorina mivady mpanekeny izy famadihana no iantsona an'izany. Zany hoe ara-baky teny zany dia tena misandraka be ny azontsika na dia anambarana an'io hoe famadihana io fa kosa arak'hevitena dia misy hevy manokana mihitsy raha amintsika malagasy zany atao hoe famadihana zany. Teboka voalohany famonosana lamba vaovao ny razana zay efa maty na koa famongarana azy indray. Teboka faharoa fomba fampitana ny maty ho amin'ny tontolo ny razana. Teboka fahatelo fanehoana fifandraisany velona sy ny maty, fanehoana fifanajana, fanehoana fifanomezan-kasina, fanantenana ny amin'ny fitohizan'ny fiainana sy fiarahamonina any ankoatra ka amin'ny alalan'ny asa atao no fitaovan-tserasera amin'izany. Zany hoe arak'heviteny zany ilay famadihana dia somary miditra lalindalina kokoa raha araky ny fombantsika malagasy. Famadihana dia seho amin'ny endrika maro tahaka ny hoe teboka voalohany famonosan-damba ny razana izay milevina ao amin'ny fahasan-drazana ao. Teboka faharoa fanakambanana ny taolana miparitaka. Teboka fahatelo famindrana ny razana ho ao amin'ny fahasambaho. Teboka fahaefatra fampidirana mpasan-drazana ny faty natao anirotra. Teboka fahadimy fampodina mpasan-drazana ny taolambalo ny olona izay maty tany ampilana ravinahitra. Zany hoe misandraka be zany ny endrika isehon'io famadihana io fa tsy arak'izay fahitantsika azy ihany hoe mandeha mandray taolana mandeha mamoaka taolanao pasana dia mandinderaka ny tanàna dia izay ihany famadihana fa maro be ny endrika isehon'izy io. Hodingantsika ny amin'ny hoe fanomanana azy fa avy hatrany dia any amin'ny hoe ny hevitra finoson'ny fomba tsy mandeha dia ho azy io fomba io fa misy hevi-dalina tokoa izay finosiny. Teboka voalohany amin'izany hoe fangataha-pitahiana amin'ny razana. Teboka faharoa fanaovana didy. Teboka fahatelo fanamafisana ny fivavahana sy ny firaisan-kina eo amin'ny
Pray tanàna, pray vodirindrina sy ny fianakaviana. Teboka manaraka fampidraisana karandony mpianakavy. Teboka manaraka fametrahana ny razana ho amin'ny toerana ambonimbony kokoa ao anaty fasana mba ahafahana mitahy, zany hoe arabaky teny zany raha ety ambany zany lay nisy an'ilay atoalambalo dia fehezina dia ampiakarina maka toerana ambonimbony kokoa rehefa ambonimbony koa izy dia afaka mitahy atsika zay avelona, mbola velona ety ambony tany ety. Misy ny atao hoe mikoka, misy hevitra manokana mihitsy ny fonosiny zany fomba zany. Ny atao hoe mikoka dia makeny amin'ny fasana dia miantsoantso mialohan'ireo razambe ao ohatra hoe afaka ray volantsika no amadika na koa hoe afaka roa volana dia milaza melo hoe ho avy zay fotoana tahaka izao ka miomaninareo miomaninareo ry dadabe ry bebe nareo rehetrarehetra atao fa ho avy tokoa zay zany amadika sy karakaranareo tatahaka izany zany ilay antsoina hoe mikoka. Ny fahitantsika ny amponga sy ny zava-maneno rehetra mifandizana amin'ireny amin'ny fomba io dia tsy mandehandeha ho azy fa fanehona fifaliana, zany hoe aseho amin'ny olona manodidina rehetra fa fifaliana izy ity fa tsy fahoriana akory. Misy koa ny fisotroana toaka amin'ireny fotoana ireny, fisotroana toaka dia midika ho fanomezam-boninahitra, zany hoe tsy nivelona ihany koa ry fanomaty omem-boninahitra koa, zay mahatonga an'ilay nivelona alohan'ny hisotroany loha dia andrarahany kely ty lohany maty ty fanomezam-boninahitra zany iny sy fanomezan-kasina ho an'ilay efa lasa nodimandry, efa lasa korazana sy ho an'izay mbola velona ety ambony tany ety. Misy koa ny hoe fametrahana antsy ao ambany fandriana ho an'izay avy namadika, iny le fandrombana be le tsy izy avy namadihana iny andikany iny tsy mandehandeha ho azy iny fa ny finoan'ny taoly zany ary apitany ho an'izay taranaka aty aoriana dia hoe ny fametrahana an'iny tsy iny ao ambany fandriana dia mitondra fitahina, mitondra taranaka maro ho an'izay olona manao an'izany. Tahak'izay ny hevitra fonoson'ny fomba na koa ny tanjon'ny fomba hitantsika misy hevi-dalina lavitra be mihitsy fa tsy tahaka an'izay ahitantsika azy fotsiny hoe mamadika tsotra io. Raha zay no azo ambara sy azo resana, zay koa ny zava-dehibe azosika tokony tsy maintsy no fantaritsika mihitsy amin'izay fomba anankiray zay hoe ny famadihana tataka ny ahoana amin'ny fisehony zany zavatra tsara ho fantatra ao anatin'izany rehetrarehetra zany ametraka fanontaniantsika hoe azon'ny kristiana ary ve ny azon'ny kristiana atao ary ve ny famadihan-drazana raha ireo zavatra mivakiana rehetrarehetra ireo. Ka malitsika azy dia maki ten'Andriamanitra vitsivitsitsika mba handraisantsika taridalana fohy amin'izany rehetrarehetra izany. Genesisy toko fa 15:20 tahaka an'izao mivaka ny teny ao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Josefa dia nampianina ny zanak'Israely ka nanao hoe hamangy anareo tokoa Andriamanitra dia hitondra ny taolo hiala eto ianareo fa 20 dia maty Josefa rehefa 100 taona ary dia nosorany zava-manitra izy ka napetrany tao anatin'ny vata-tany Egipta. Exodus 3:17. Exodus 3:17. Ary neto Mose sy niaraka taminy taolan Josefa satria Josefa efa nampianina dia nampianina ny zanak'Israely ka nanao hoe hamangy anareo tokoa Andriamanitra dia hitondra ny taola kiala ty miaraka aminareo ianareo. Joshua 4:20. Joshua 4:20. Tahak'izao mivaky ny teny ao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny taolan'i Josefa zay efa nentin'ny zanak'Israely avy tany Egipta dia nalevany tao Sekema tao an-tany zay novidian'i Jakoba volafotsy 100 tamin'ny zanaky Amora rain'i Sekema dia tonga lovan'ny taranaki Josefa izany. Raha somaro fehezitsika kely zay teny rehetra novakiana teo izay dia
mahita tsara tsika tantarana lehilahy anankiray tantaran'i Josepha io atary amin'ny Genesis 3:10 dia nanambara tamin'ny zanak'Israely izy tamin'izany fotoana hoe rehefa tonga tokoa ny fotoana izay amangin'Andriamanitra anareo ka hiala eto amin'ity toerana ity nareo satria efa nampanantenana zany dia tsy maintsy ho tanteraka hitondra ny taola koa miala eto nareo fa tsy ho avelanareo eto koa zany Exodus 3:13 rehefa tonga tokoa ny fotoana izay nahatanterahana zany teny fikasana zany na zany teny mpaminan'iny zany dia tsy navela Mosesy sy ireo zanak'Israely teo ary ilay taolan'i Josepha fa lasa noentin'ny zareo ny venjivenjy niaraka taminy teny amin'ny teny andohasa teny atendrombohitra rehetrarehetra teny ary netiny tsy navelavelany teny mandrapatonga ny tany amin'ilay teny fampanantenana tokoa tonga tary amin'ny tany Sekema any amin'ny Joshua 4:20 fa 2:30 tonga tany zareo ny farany tany amin'ilay tany fampanantenana nalevina tao amin'ny tanànan'ny Sekema izy atao amin'ilay tany zay novidin'i Jakoba ary dia lasa lovan'i Josepha zany zavatra rehetra izany raha zay tantara anankiray izay ara dia ozy izy tsika hoe avy hatrany aza dia azontsika atao ve zany le mamadika satria io zao zany zao kan Josepha raha ampifandraisana amin'ilay zavatra vao nivakiantsika teo dia mazava tsara mihitsy izay teny novakiantsika na koa ilay endrika zay isehonja amin'ny famadihan-drazana raha nanaraka tsara tsika tamin'izay zavatra nambara tamintsika teo dia misy an'izao teboka misy an'ity teboka anankiray ity tary amin'ny faraparany fampodiana pasan-drazana ny toalam-baliny olona maty tany ampilana ravinahitra zany endrika isehon'ny famadihana dia hoe raha zay kan Josepha zay raha satria tafiditra tsara ao mihitsy zany zay kan Josepha zay dia azo atao avy zany azontsika atao avy zany mamadi-drazana satria famadihana no iantsonan'izay tsy mbola malitsika eto aheny ndia tsika hamaky tenin'Andriamanitra indray ary amin'ny Ezekiela toko fa 20:20 tahaka an'izao vaky ny teny ao amin'ny anaran'i Jesosy fa hoy izao tamin'ny zanany tany anefitra aza mandeha araka ny fanaon-drazanareo ianareo na mitandrina ny fitsipiny na mandoto tena amin'ny sampiny zany hoe raha ireo tenin'Andriamanitra anankiroa ireo no vakiantsika dia tahaka ny tenin'Andriamanitra mifanipaka izy ireo raha mahita an'ilay kan Josepha tsika dia raha raisitsika amin'ilay fombantsika malagasy zany ilay izy dia mety ara-dalàna tsara satria Josepha nangataka tamin'ny zanak'Israely momban'ilay izy hoe tsy dia tsy misy olana zany raha zay avy hatrany andraisantsika azy mamaky indraytsika nefa ny aty amin'ny Ezekiela dia mahita hoe aza mandeha araka ny fanaon-drazana satria raha ohatra ka miresaka an'izany hoe famadihan-drazana zany sika dia efa mazava ho azy zany famadihana fomban-drazana zany fomba malagasy efa ela be zany fanaon-drazantsika mihitsy ny zavatra ny tenin'Andriamanitra eto miteny aza mandeha araka ny fanaon-drazanareo ianareo inona ary zany no tena marina azontsika atao ry fezalisa tsy azontsika atao andeha tsika hamaky teny any dia Matthieu toko fa 10:20 fa manomboka eo amin'ny 1 tsy maninona Matthieu toko fa 10:20 dia nakeo amin'i Jesosy ny fariseo sy ny mpanora-dalàna sasany avy tany Jerosalema ka nanao hoe nahoana ny mpianatrao no mandika ny fampianarana voatolotry ny razana fa tsy mba manasa tanana izy raha hihinan-kanina eo amin'ny 3 ary izy namalika nanao tamin'io nahoana kosa ianareo no mandika ny didin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo eto tsika dia mahita karazana fifamalikevitra fiadikevitra anankiray nisy teo amin'ny Jesosy ny fariseo dia ohatra mampimialy satria ohatra ny resaka hoe fanasan-tanana mialohan'ny sakafo zay zany fomban-drazana zay nanakianan'ny fariseo an'reto mpianatra hoe tsy mba manaraka fomban-drazana ohatra ny tsy arahanareo zany ilay fanaon-drazana sy ny afatra napetraky ny razana fa rehefa hisakafo dia mila misasa-tanana aloha dia namaly Jesosy dia efa maliny Jesosy zany ohatra ny hoe tsy mila manaraka le fomban-drazana ary ve zany tsy ilaina tokoa ary ve zany zay fomban-drazana zany izy ka nanamalika nana tamin'io nahoana kosa ianareo no mandika ny didin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotry ny razana zavatra namaliny Jesosy an'zareo teto dia tsotra ihany tsy ilay fanasana tanana
mialohan'ny sakafo akory no ratsy na tsy mety ny olona rehetra manao an'izany na tsy misy miteny aza dia manao an'izany olona rehetra tsy zavatra tereny za fa mandeha ho azy fa kosa ilay fanaovana an'ilay didin'Andriamanitra ho ambany mihoatra n'olona didy izay natolotry ny razana izay no tsy mety ary izay no itenenan' Jesosy na koa anambaran' Jesosy amin'reto fariseo reto fa tsy mety izay ataony iverina etsy amin'ilay vaky teny teo alohantsika ozy izitsika hoe azo atao ary ve zany lay mamadi-drazana namaky teny voalohantsika nahitany tantaran'i Josefa mety ilay izy mamaky indray izy fa antsika atao amin'ny Ezekela dia mandidy indray ny ten'Andriamanitra ny amin'izay tsy tokony hanarantsika amin'ny fomban-drazana na ny fanaon-drazana mazava izay teny omeny Jesosy etoa rehefa ilay fanaon-drazana na lay didy izay napetraky ny drazana nataontsika ambony mihoatra noho ny didin'Andriamanitra dia eo ny tsy mapety an'ilay izy satria nahoana tsotra be ny antony raha ilay atahiri-kevitra novakitsika teo dia mazava tsara mihitsy izay zavatra nambaratamintsika rehetra teo izay ny endrika isay olona ilay famadihana dia tsy misy olana mihitsy mifanaovana azy tahaka ny famonosan-damba ny razana milefinao ampasana inona moa tsy problème zany fanakambanana ny taolana miparitaka tsy olan'izany rehefa miparitaka fasana rehefa miparitaka be taolana mora feno kely io fasana io dia ho ataonao aiza ary izay mbola ho ampidirina manaraka eo tsy maintsy mbola hisy ho faty ianao dia ho ataonao aiza alaminao tsy any le olana raha mbola misy hoe famindranandrazana ho amin'ny fasambao na vita fasambao ianao feno ilay fasanao taloha iny inona ary ny olana amin'izany fandana le izy afindrao tsisy olana zany zany hoe aty amin'ny endrikesy eo zany tsy misy olana mihitsy fa ampidirana pasan-drazana fatina tao anirotra marobe ireo fatina tao anirotra no ny antony tsy fantatro ohatra hoe maty nisy aretina na faty azy ohatra dia tsy avela amin'ny fanjakana ampidirana pasan-drazana dia raha tao anirotra aloha tonga any amin'ny fotoana any arina be any efa levina tsisy nininona ntsony dia andao amin'izay ty ampidirina tao tsy misy olan'izany rehetrarehetra fa ampidirina pasan-drazana ny tolam-baly olona maty tany am-pilana ravinahitra zay le kanisy an'i Josefa teo eo amin'ilay endrika isehon'ilay famadihana tompoko tsy misy olana tsy misy nininona fa eto amin'ilay hoe efitra finoson'ny fomba na hoe ny tanjon'ny fomba eo no anoeran'ny tenin'Andriamanitra atsika fanontaniana izay apetrako aminao eto ianao no mamaly azy raha voavalinao ty fanontaniana ity miankina amin'izay andin-tsoratra masina novakitsika teo dia ianao ihany dia afaka mahafantatra amin'ny valin'ny tenin'le hoe azon'ny kristiana atao ary ve mamadi-drazana ty ary ny fanontaniana apetrako aminao inona ary ny tanjona izay tianao hotratrarina amin'ilay fomba inona ny tanjona izay tianao hotratrarina amin'ilay fomba raha namaky an'le tanjona izay ny hevitry finoson'ny fomba teo atsika dia hitantsika fa misy hevi-dalina maro ilay izy ary be da be mihitsy izay zavatra voalaza teo tahaka ny hoe fangataham-pitahina amin'ny razana zany ary ve ny tanjonao amin'ilay fomba tokoa amin'ilay anaovanao an'ilay izy angataka fitahina amin'ny razana tokoa ve ianao raha zay ny zavatra ho ataonao mantsy raha zay tanjonao amin'ilay fomba mantsy dia mamaly anao avy hatrany ny tenin'Andriamanitra ry ampitory teny toko fa 7 fa 5:5 fa fantatry ny velona fa ho faty izy fa ny maty kosa tsy mba mahalalana inona na inona ary tsy manana valim-pity intsony izy fa adino ny fahatsiarovana azy na ny fitiavana na ny fankalana na ny fialonany dia efa samy levina ela sady tsy manana anjara intsony mandrakizay amin'izay atao aty ambany masoandro izy ka raha angatapitahina amin'ny razana zany ny tena hoe tanjonao amin'ilay fomba dia efa elana tsiny fa avy hatrany zany dia efa barazen'ny tenin'Andriamanitra hoe tsy mety tsy azonao atao zany zavatra izany misy koa ny hoe inona koa ty izy teo ny amin'ny fanomanana an'izy ty fomba ty tsy mandehandeha ho azy fotsiny amin'izao fa tsy maintsy tena matetika ataontsika hoe tsy maintsy fa matetika dia mila an'izay fanomanana mialoha mankany amin'ny fijerena andro any amin'ny dadarabena any amin'ny piskidy sy ny sisa
zany hoe zany zavatra zany mba hafana mijery an'ilay andro, mba ho andro tsara, mba hafahan'ilay zavatra natao igny hitantsika dia mamaly atsika ny tenin'Andriamanitra ry amin'ny Deutéronomia toko 7:10 tahaka an'izao mivaky ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka tsisy eo aminao iza mampandeha ny zanany lahy na ny zanany vavy hamaky ny afo na mpanao fankatovana na mpanandro na mpanao sikidy na mpanao ody 12 fa fahavetavetana eo mason'i Jehovah izay rehetra manao izany zavatra na ary zany fahavetavetana zany no androany Jehovah Andriamanitra ao azy eo anoloanao. Tsy ilay fomba akory no ratsy eto zany dia tsara tsindrina mihitsy hoe ny famadihana dia mitovy amin'ny fomba rehetra ihany, mbola tsindriko mazava, mitovy amin'ny fomba rehetra ihany io, mitovy amin'ny fandevenana io, mitovy amin'ny famoranjazy io, mitovy amin'ny vody-ondro io, mitovy amin'ny fisasany io, fa averina foana le fanontaniana teo hoe valio ty fanontaniana ty dia rehefa voavalinao ty dia ianao mahafantatra azy hoe azonao atao ilay izy sa tsy azonao atao, inona mitanjonao amin'ilay anaovanao an'ilay izy rehefa voavalinao tsara zay dia ianao any dia mamaly hoe azonao atao ary ve ilay famadihan-drazana sa tsy azonao. Teny Jesosy hoe dia manambara averika any nahoana ianareo no mandika ny didin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo. Misy didin'Andriamanitra zay novakitsika teo atao am-pitory-teny sy tary amin'ny Deutéronomia amin'izay tsy hafana miresaka maty sy ny amin'ny razana ntsony zany hoe ny angatapitahiny zany aza atao atsaina ntsony zany raha ho atsika kristiana ny aminy hoe andeha hijery, andeha ho any amin'ny mpananotry ny karazany zany zany zavatra tsy tokony ho ataontsika, tsy resakitsika ny amin'izay hoe resaka fisotrotoko zany satria zany dia efa raharan'ny tenin'Andriamanitra marina hoe tsy mandrarany amin'ny hoe fisotroana toka akory ny tenin'Andriamanitra hoe avy hatrany dia misotro toka amin'ny ankapobeny fotsiny fa ny amin'ny fimamona famina famadihana dia mazava ho azy resaka tsy maintsy fimamona, tsy maintsy mamitapona foana ny akamaroany izay olona manao an'izany fa tsy ny hoe misotrosotro kely zany fotsiny zany zavatra zany toeriny tenin'Andriamanitra ny amin'ny hoe fametrahana tsy atao any ambany kidoro zany zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany razana tsy afaky ny hita tsy amin'ny taranaka zany zany hoe fametrahana ny razana ho amin'ny toerana ambonimbony kokoa mba hahafahana mitahantsika tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany averika any ilay fanontaniana inona ny tanjonao amin'ilay fanaovanao an'ilay fomba na koa ny anaovanao an'ity famadihana ity raha ohatra ka amony lamban'ilay taolanao ianao izay fotsiny any tanjonao hoe amparitaka be ilay taolana dia andeha ho finosiko fa tsisy an'izany hoe mangatsiaka io dia ho finosiko tsy manameloka anao amin'izany ny tenin'Andriamanitra andeha anakambana an'ilay taolana miparitaka anao rehefa miparitaka be io dia maninona voabahana ny toerana dia vetivety kely io fasana io dia fianao tsy manameloka anao amin'izany ny tenin'Andriamanitra andeha koa ianao hamindra razana ho any amin'ny fasambao tsy manameloka anao amin'izany ny tenin'Andriamanitra satria anao nahavita fasambao ianao feno be ilay fasanato dia tianao alo ary papa sy mama sorinato andao afindra ato andana atao fa tsisy fahotana velively tompoko zany fampidirana fasambao izay fatina tao anirotra tsy misy fahotana zany fampidirana pasan-drazana ntaolambany olona matany am-pilana raravina tsy misy fahotana zany dia kely akory aza raha zay tokoa ny tanjonao tahaka ny Josefa zao ny tanjony dia tsotra be ana rehefa tonga ny fotoana nalan'Andriamanitra anareo aty dia hoeto manaraka anareo tsy misy zavatra hafa zany hoe fanompo-tsampona hoe andana aloha mijery dadarabe na hoe mahatonga mba afako mitahanareo tsy any zany averika any le fanontaniana hoe inona ny tanjonao amin'ilay fomba raha tahaka nireo nanambarana azy ireo hoe ireo fotsiny ihany tsy misy mihitsy azonao tsara atao mihitsy zany manatanteraka an'izany zavatra rehetra nambara teo zany raha tsotra fotsiny ihany ny tanjonao ny amin'izany zavatra nambara tamintsika teo zany tsy mifony zavatra hafa hoe miandry fitahinany amin'ny razana azoko taranaka sy ny amin'izany hoe tsy haiko avy izy teo fanatonana dadarabe zany zavatra tsy fanaontsika mihitsy zany tsy ho azotsika atao mihitsy zany inona ny tanjonao amin'ilay fomba dia tahaka ny hoe resaka misasa ihany io rehefa misy fahoriana tao amina tokantrano anankiray tiako miteraka ady hevitra be mantsy izy teny amin'ny tena mbola manompo sapy pika ranona tena mbola manompo sapy fa maninona hony nisy faty tao amin'izareo zao dia
de rehefa voalemina le izy de lasa ry zareo mianakavina de sasatary amin'ny loharano be tary de tena za de tena manompo sampy mirina de avy apetrako foana ilay fantaniana de valio de apetrao amin'ny tenanao koa ilay fantaniana inona ny tanjontsika amin'ilay izy fahotana tokoa vi zavatra ataontsika io a rehefa voavalinao ilay fantaniana ditanao hoe fahotana hoe na tsy fahotana ny fisasana rara science de tsotra be mihitsiny ny razana de miteraka mikroba maro maro manaparitaka mikroba maro zany zay mahatonga ny vazaha tsy mitatahery razana ao tokantrano zany fa vao maty ny olona de any amin'ny hôpitaly izy tonga de avy hatrany izy de any amin'ny morgue avany izy de tonga de makany amin'ny toerana fandraisana faty manokana de tonga de any de lasa tonga de any amin'ny cimetière tsy miditra trano zany satria nahoana matahotra ny vazaha matahotra mikroba manaparitaka mikroba maro ny faty raha tokana andray an'izany tokoa tsika raha hoe raha tonga amintsika tokoa misy razana sy ny karazany hoe mato ny dadatona bebe de atao amintsika le izy nandritry ny 3 andro 4 andro le razana amintsika foana de azagaga mihitsy hoe afakerinandron'iny de arary daholo ny olo satria naona mikroba maro be miparitaka atao rehefa zany zavatra misy ilaina mihitsy tsika mandeha misasa manala ny miloto rehetra ao an-trano hoentina avokoa zay azo hoentina ny akanjo sy firakotra ny fanaka rehetra sasana atao madio daholo tsy fahotana zay satria naona ny tanjonao ny amin'ny hoe za isasa mba adio mba hanala an'le mikroba fa tsy ny hoe arak'ilay zavatra zay apetraky ny razana na lay fomba zay apetraky ndrazana hoe rehefa misy zavatra ohatran'io rehefa misy fatina ohatrana de tsy maintsy misasa mba afana mba am'izay mba ho lasa amin'iny daholo loza rehetra fa tsisy loza ho avy tsony zany zavatra zany le tsy mitombony zany de zay le hoe apetrao le fanontaniana inona ny tanjoko amin'ity zavatra ity de rehefa voavalinao zany de enao mahita anazy hoe fahotana ary fa tsy fahotana fanaovana an'io tahaka ny fanaovana didipotra ihany io mbola bedabeny ny olona amintsika amin'ny resaka izao manao an'izany hoe tonga amin'ny fotoana anaovana ny asoavan-jaza de lasa mandeha maka rano mahery de lasa mandeha manamasina zany ary amin'ny dada arabe ary raha feo entina miaraka amin'ny fary de tataka zany de hitatsika de tsika rehetra ary ve zany tsy afaka manao an'iny asoavan'iny avokoa satria misy olona manao zany tsy ho anazy manao an'izany de zay izy ho atsika manao an'izy ataontsika tsotra fotsiny tonga de avy hatrany de entitsika any amin'ny dokotera point vitany atsika ny tanjotsika de ny azo olona izaza fahasalamana ingana zay tsy misy zavatra koatr'izay fa ny sasany tanjona mbola misy tanjona hafa de raiso tahaka izay le izy mora amintsika ny mandray azy ngamany atsotra ilay fanontaniana teo averikany hoe inona ny tanjonao amin'ilay fanatanteranao an'ilay fomba fara ohatra ka andaman'ilay fasana fotsiny tanjonao satria mikorotana be tsy misy fahotana velively fanakambananao ny tolana miparitaka ao de anlamby izy fatory tsara ataovy maka toerana tsy misy fahotana raha milaza ianao fa fahotana zany de ambarao ary ny tenin'Andriamanitra manambara zany fahotana zany de raha tsika mahita eto enoko ngambany fa azontsika zay zavatra rehetra tianambara amin'iny fampianarana iny averika eto ihany tsy hoe mampiresika anao akory sy ndeha mahadrazana zany fa tsy fahotana ty fa fakafakao tsara ny zavatra atao dinidinio tsara zay zavatra atao de ambarao anontany ny tenanao hoe inona ny tanjoko amin'ity zavatra ity raha ohatra ny tanjonao zany de tsotra ihany ity zany no andraisanao azy raha ny tanjonao ny anaraka fotsiny an'izay baiko napetraky ny razana ny amin'ny hoe tsy maintsy anaovana an'izany de zay zavatra zay avy hatrany de parazeny tenin'Andriamanitra fahotana tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra lasa mandika an'ilay didin'Andriamanitra tsika raha vao zay satria nahoana raha vao ny zavatra napetraky ny razana de mazava tsara raha nao an'io famadihana io nareo tsy maintsy mankany amin'ny dada arabe nareo na any amin'ny mpimasy piskity nareo manontany andro melolo any anaovanareo an'io de am'izay mba ahafahanareo mandray fitahina aminay azonareo mandray taranaka fanomezanareo asina sy voninahitra anay zay le afatra apetraky ny razana de zay no anoeran'ny ten'Andriamanitra tandremo mihitsy manaraka an'izay zavatra zay napetraky ny razana zay koa no anenjehan Jesosy any fariseo ny am'izany fomban-drazana izany fa raha ohatra kosa tahaka an'izay nanatanterahany Josefa niazy tamin'ny fotoan'andro hoeto fotsiny miala ty fa aza apetraka aty fa any am'izay tany nampanantenana anareo
tsy misy fahotany zany na dia kely akory aza averika any rehefa anao zavatra tsika na fombina io na fombina na soavana io na vodiondro mitovy ihany reo inona mampitovy azy tamin'ny fotoana izay tsy mbola natongava amin'ny baiboly teto Madagasikara tompoko ireo fombo ireo no efa nisy teto ary efa fanaon'ny olona hatramin'izay ka hatramin'izao amintsika miresaka izao mbola be da be ny olona alohan'ny anatanteraka vodiondro dia lasa aloha mandeha mijery mankany amin'ny piskidy mankany amin'ny dadarabe manontany inona ny andro anaovana an'izany alohan'ny andevenan'ny olona dia mbola mijery andro any amin'ny dadarabe sy piskidy ny olona hoe inona ny andro tsara mba tsy hiverenan'ny loza ty aminay alohan'ny anaovana soavan-jaza dia mbola mankany amin'ny dadarabe ny olona amasiny loha ty ranomasiny ty mba hampatanjaka tsara tonga ilay boakelina iato tena lehilahy mahery tsika rehetra ary nefa avy manao an'izany sa ho an'izay olona mino an'izany ihany tsy ny olona rehetra fa ny antsika ny tanjotsika dia ny hanao an'ilay izy araka izay filahtsika araka izay hitarehan'ny tenin'Andriamanitra tsika amin'izany rehetrarehetra ninoko fa mazava amintsika tsara agnampy ty fampianarana manokana momba ny famadihan-drazana ty azon'ny kristiana atao ve ny famadihan-drazana dia araka izay namalentsika azy teo valio ity fanontaniany ity hoe inona ny tanjoka amin'ilay izy rehefa voavalonao zay araka izay namalentsika azy teo dia mazava amintsika tsara hoe ity no sitrapon'Andriamanitra amin'ilay izy ity no tsy sitrapony ametraka ny veloma mandra-pena mandra-pitafa ho amintsika ho amin'ny video manaraka indray veloma tompoko